ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika ry avako malala tratra ity talata fa 20 ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra tsika anio dia ny Koritianina voalohany toko voalohany. Koritianina voalohany toko voalohany andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahasivy. Koritianina voalohany toko voalohany andininy faefatra ka hatramin'ny fahasivy. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomeny anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia ny nampanana anareo harena ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra, araka ny orenan'ny filazanan'i Kristy teo aminareo. Ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo, miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanatsinanareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy, dia ny nampananana harena anareo eo amin'ny zavatra rehetra. Ry havana, Paoly misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny fananakarenan'ny fiangonana tao Korinto. Paoly mifaly amin'ny fanomezam-pahasoavana nomena ny Korintianina. Paoly miomby mpifaliana amin'ny fanomezam-pahasoavana nomena ny Korintianina. Afako tsy dia tena toe-tsaina mety ho mahazatra ny olona loatra ny hoe faly amin'ny fahombiazan'ny hafa. Tsy dia tena mety ho toe-tsaina mahazatra ny olona, mahazatra ny fiarahamonina loatra ny hoe faly eo anatrehan'ny famirapirantan'ny hafa. Fa Paoly eto dia miteny faly noho ny aminareo, noho ny amin'ny harena nomena anareo, noho ny amin'ny fahasoavana nomena aminareo, dia faly noho ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra anareo zany. Tsy karazan'ilay toe-tsaina ataontsika hoe ory rehefa tafita ny hafa, na malahelo rehefa misondrotra ny hafa, fa Paoly eto dia faly amin'izany famirapirantan'ny Korintianina izany. Ary vao manomboka ilay taratasy dia izany fifalian'i Paoly ny amin'ny famirapirantan'ny Korintianina izany no manokatra izany soratra izany. Ary everina fa tokony ho toetra ny mpino avako malala ny hoe faly na makasitraka an'Andriamanitra noho ny fahombiazan'ny hafa. Nahoana moa avako malala ny olona no matetika tsy faly amin'ny fahombiazan'ny hafa? Inona no mahatonga ny fiarahamonina tsy manana izany fifaliana amin'ny famirapirantan'ny hafa na ny fisondrotan'ny hafa, na tsy manana fifaliana eo anatrehan'ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ny hafa zany? Ny mpandinika ny toetr'ny olombelona dia manazava fa ny antony ara-psikolojika dia tena antony miankina amin'ilay olona mihitsy. Ary ny mahatonga ny fialonana dia izay ry havako. Latsaka ao anatin'ny fialonana ianao ka tsy mba mahay mifaly amin'ny fahombiazan'ny hafa, na ny fananan'ny hafa, na ny fisondrotan'ny hafa, satria izao ny voalohany. Ny antony dia satria everintsika fa voafetra ny fahombiazana. Everintsika fa voafetra ny fahombiazana ka rombahana, ka everinao fa tsisy anjaranao intsony ao. Izay diso tanteraka mihitsy ry havako. Raha ohatra ka mahita ny fahombiazan'ny hafa ianao, mahita ny fisondrotany, mahita ny fitahiana eo aminy, mahita ny izay zavatra nomen'Andriamanitra azy, dia aza mieritreritra ianao fa lany le izy ka tsisy anjaranao intsony. Fa satria ianao fotsiny mieritreritra fa voafetra le izy, satria izay ny toe-tsainao, dia eritreretinao ho tsy manana anjara intsony ianao. Izay diso tanteraka mihitsy.
fa ny tokony ao an-tsain'ny mpindry avako malala matompo Paoly faly ny araka tamin'ny Korintianina dia zao fatany fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ka tsy latsa-danja noho izay an'ny Korintianina no omena azy ohatra. Na koa itsika mpindry avako malala tsy tokony ho latsaka ao anatin'ny fiaronana ny hafa na fitsiriritana ny hafa satria fantatsika fa betsaka lavitra noho zany ny soa ao an-danitra ao. Ka lay Andriamanitra nanomehany ny olona zay ifalianao iny ny fahasoavana ny raisiny dia afaka manome anao raha tsy efa nanome anao sahady aza. Zay no mahatonga mpindry tsy tokony ho latsaka ao anatin'ny fielonana na ny fitsiriritana ny hafa satria ry havako malala mino dia mahafantatra ny mpino ny kristianina dia mahafantatra fa be dehibe ny soa azon'Andriamanitra omena tsy voafetra ny fahasoavan'Andriamanitra ary matoa Andriamanitra afaka nanome ny hafa dia afaka manome anao koa izy. Fa latsaka ao anatin'ny fialonana isika satria heverintsika fa voafetra ny fahasoavana. Fa izay faharoa koa ry havako malala mahatonga ny olona ho latsaka ao anatin'ny fialonana ka nahatonga tsy mba latsaka tao anatin'izany Paoly eto dia satria tsy tena mahafantatra tsara ny tenany izy, diso fijery ny tenany izy, diso fijery ny fahalalana ny tenany izy ary diso fijery ny fifandraisany amin'Andriamanitra izy. Raha vao ny olona latsaka ao anatin'ny fialonana na ny fitsiriritana dia ny hevitra izay dia izao mahatsiaro ho latsa-danja izy zany. Mahatsiaro ho latsa-danja izy na mahatsiaro ho tsy feno ary dia latsaka ao anatin'ilay fialonana izay tsy manana antsoatra masina mihitsy. Tsy tokony hatsara ho latsa-danja ao anatrehan'ny hafa mihitsy itsika ry havako malala raha mpino. Tsy misy olombelona zato isan-jato tsara zany. Ny olombelona rehetra dia samy manana ny fahatsarany ary samy manana nyzay tsy mety ho fahatsarany koa. Mety ho tsara tarehibe ny olona mifanerasera aminao, mety ho tsara volo be izy, mety ho tsara bika be izy, mety ho mahay be izy, zay ny lafy ny hitanao. Ary ny eo aminao kosa dia izao mety tsy tsara tarehy ny fijerinao ny tenanao, mety ho ratsy feo ny fijerinao ny tenanao, fa izao manana zavatra tsara lavitra noho izay koa anao. Mety tsara ny asanao, mety mbola eo anatrehanao ny ray aman-dreninao, mbola salama tsara ny zanakao, mety mbola tsy fantatro tiany ny mpiara-miasa aminao ianao, mety ianao tsy mba mihinana fanafody fa salama tsara sy ny sisa rehetra. Fa mety tsy nataon'Andriamanitra tsara volo anao na tsara bika na tahaka izany, mety tsy nataon'Andriamanitra manan-karena be ianao fa nomen'Andriamanitra andro lava ao anatin'ny fahasalamana, mety tsy men'Andriamanitra tsara tsara tarehinao fa nomen'Andriamanitra ray aman-dreny tsara fanafaka ny taizanao sy ny sisa rehetra. Izany hoe ny mahatonga ny olona latsaka ao anatin'ny fitsiriritana ny hafa na ny fialonana dia ny tsy fahaizany mandinika tsara ny tenany manoloana ny hafa ary everiny fa Andriamanitra dia miangatra. Tsy ry havako malala itsika dia mahafantatra fa zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana. Misy no nomena anao, misy nomena ny hafa, fa zao fotsiny ataonao zava-dehibe ilay nomena ny hafa fa tsy ataonao zava-dehibe ilay nomena anao. Ataonao zava-dehibe ilay nomena ny hafa ilay hita eny amin'ny hafa fa tsy ataonao zava-dehibe ilay anananao. Dia havako dika zany dia izao latsaka ao anatin'ny fialonana tsika rehefa tsy mahafantatra tsara ny tenantsika ary rehefa tsy mahafantatra tsara ny tenantsika tsika dia manjary tsisy vidiny amintsika ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Hotsika manao hoe mety latsaka ao anatin'ny fialonana ny olona rehefa mahatsiaro latsa-danja ateraky ny tsy fahafantarany tsara ny tenany sy ny finoany zany. Fa ny fahatelo avako malala mety ho mahatonga ny olona ao anatin'ny latsaka ny fialonana dia izao koa noho ny toe-tsaina izay manao ataontsika hoe atana-tohatra loatra na manome maridrefo loatra. Enjana amin'ny maridrefo omena izy, enjana amin'ny fandaram-piainana izy dia manjary latsaka ao anatin'ny fialonana izy. Misy zavatra izay ataontsika hoe efajoro izay amaritantsika eny an-tsena hoe fahombiazana ary mienjana dia mienjana tsika amin'ireny dia latsaka ao lasa mamatotra antsika ireny. Ohatra
ataovy hoe ny ataonao hoe tafita dia olona manana diplôma, ny ataonao hoe tafita dia olona manambady manjanona kasalama tsara, ny ataonao hoe tafita dia olona manatramina manana vila tsara tarehy misy pisine, ny ataonao hoe tafita dia olona tian'ny olona manana ndraikitra anatin'ny fiangonana, ny ataonao hoe tafita dia olona izay manana laza be lehibe be pity, dia ireny no ataonao hoe tafita. Ary ndraindray ara andalaninao mihitsy izy ireny manao hoe 5 taona vita ny fianarako, 30 taona efa manana zanaka anankiray, 30 taona efa mavita trano, 40 taona efa tsy fantatro efa tonga talena orinasa, 50 taona efa mavita filohana fikambanana tahaka izao, 80 taona efa natsangana. Dia andalana ohatran'izany ary dia mienjana mafy mihitsika manao an'iny indraindray. Dia iny no mitranga misy olona manaraka n'iny maridefy ataonao iny, ianao no ny antony tsy nampoizina. Tsy tsatra izay, mety vitanao ny fianaranao 5 taona, mety nanambady manjanaka ianao 30 taona, fa mety ho tsy vitanao le trano amin'ny 5 taona, na tsy tratranao le tanjona tany 5 taona, fa le olona teo ankilanao na le namanao nahavitan'izay dia latsaka ao anatin'ny fialonana ianao, satria efa nifaritanao dia ny melony atao hoe fahombiazana, efa nifaritanao dia ny melony dingam-penona eritreretanao atao, ary mienjana dia mienjana mafy, ataoko hoe rigide mihitsy ianao amin'ny fanatrarana an'iny. Dia izao latsaka ao anatin'ny fialonana ianao, satria diso le maridefy nataonao, mienjana loatra ny maridefy nataonao, fa iza milaza fa tsy tratranao le tanjona. Iza ny fiainana nge misy zavatra tsisy mamy ny fiainana raha tsisy surprise, raha tsy ataon'Andriamanitra misy zavatra afenina mihitsy ary fa omenanao tampoka, raha ohatra ka planifienao na alaminao, alatsiny amin'ilay teny vary amin'anana, raha ohatra ka alaminao na arindranao araka ny sitraponao ny fahatanterahany zavatra dia tsisy fifaliana. Fa misy zavatra tsy potsiapoizina be dia be ataon'Andriamanitra eny amin'ny fiainanao, na mora io na sarotra, hampisy fifaliana lay fiainana isan'andro. Dia tokony ekeny izany ry havako, fa manjary latsaka ao anatin'ny fialonana sika raha ohatra ka faritantsika dia ny melo ary mienjana mihitsika ny amin'izay tsika hoe fahombiazana, na ataontsika hoe toetsaina tafita, hoy tsika hoe tafy efa tafy, raha miteny hoe tafy ianao dia misy zavatra zany ao anaty lohanao ao, ary rehefa miteny aminao hoe tsy tafy dia misy zavatra zany ao lohanao, fa ahoana ny ilazanao hoe tsy tafy ianao ary ahoana ny ilazanao hoe tafa ny hafa, satria misy maridrefy eo aminao. Nefa izay maridrefy izay tsy voatery ho marina na aminao na amin'ny hafa. Inona ndika izany rehefa malala? Ny toetsaina dia izao, tokony mifaly sy matoky amin'ny fiainana isan'andro. Izay no mahatonga Paola nafatra manao hoe mifaly mandrakariva amin'ny tompo amin'ny fiainana isan'andro, fa manimba ny fialonana ny hafa. Eto rehefa malala dia eto am-pamaranana dia misy zavatra telo izay nataony Paoly mba hahatonga ny Koritianina tsy ho latsaka ao anatin'izany, ataontsika hoe fakapanahy ny fialonana zany. Latsaka ihany izy na ahoana, hitantsika ny tantara fa latsaka ihany tao anatin'ny fifampialonana ny Koritianina, manomboka amin'ny Koritianina voalohany toko 12 zany, dia hitantsika ny fifampialonana ny Koritianina. Tsy hoe rehefa manan-karena-pahasoavana ny olona dia tsy latsaka ao anatin'ny fialonana, tsy voatery mihitsy. Mety misy olona manana fahasoavana betsaka fa mbola mialina ny hafa ihany izy, mety misy olona ataonareo hoe tafa, mialatsiny amin'ilay fomba fitenenana, fa latsaka ao anatin'ny fakahalanana, latsaka ao anatin'ny fialonana ihany izy. Tsy arakaraky ny abetsaky ny fanomeza-pahasoavana sy ny are-pahasoavana ny menan'ny Koritianina, fa mbola ny fampialina ihany izy. Dia inona ary ny vahaolana namen'i Paoly mba tsy hatonga ny Koritianina ho latsaka ao anatin'ny fialonana? Rehefa nasehontsika teo fa misy lafiny zavatra mahatonga ny olona ho latsaka ao anatin'ny fialonana, dia inona kosa ny fisorohana izay atao mba hahatonga ny olona tsy ho latsaka ao anatin'ny fialonana? Dia teneniny Paoly anatin'ny Koritianina io ry havako. Ny voalohany indrindra dia izao, ny fampahirezana ny olona fa manana izay rehetra ilaina amin'ny zavatra rehetra izy. Matoa Paoly ny teny manao hoe faly aminareo ary manana ny zavatra rehetra ianao. Ianareo masin'ny tao Korito, nakariny izany ny fomba fijerin'ny Koritianina, tsy hahatonga n'ilay toetsaina mirehefarehefa amin'ny tany ka anana ilay fiheveran-tena ho tsy feno mandrakariva. Ny olona tsy feno no latsaka ao anatin'ny fialonana. Dia napetraka Paoly tao an-tsain'ny Koritianina fa feno ange izy, manana ny zavatra rehetra ange izy. Izy manao hoe nampananana anareo arena amin'ny zavatra rehetra
na fahalalana io na fahaiza miteny io na inona de natao zay men'andriamanitra anareo zay ampanananareo ny zavatra rehetra ndika zany rehefa manana de nakariny Paoly iny fomba fisainany Korintianina atsiary fa manana ny zavatra rehetra izy ary ianao koa rehefa malala mety tsy eo ambany masonao ny tsy fantatro le zavatra mety eritreretinao iny fa manana ny zavatra rehetra ianao zay mahatonga ny Paoly impiry miteny manao hoe mahay ny zavatra rehetra amin'ny lalan'ilay tia mahatonga ny Paoly miteny manao hoe manan-karena amin'ny zavatra rehetra na dia toy ny tsy manana azy de manana ny zavatra rehetra ry havako malala ny toetsaina voalohany hoentintsika miady amin'ny fialonana de ny fahatsapantsika fa ny Andriamanitrantsika de manana ny zavatra rehetra ary manana ny zavatra rehetra satria manana n'Andriamanitra rehefa tian'Andriamanitra ananantsika ny zavatra rehetra de tiany de mety amin'Andriamanitra zany dia eo zany de havako malala hain'Andriamanitra zany eo ny tokony etrentsika manao hoe tsy tokony hisy pino latsaka ao anatin'ny fialonana satria manana Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra manana ny zavatra rehetra ary raha tsy efa manana ny zavatra rehetra sahazanao sady azy ianao ankehitriny fa tsy hitanao zany fa ny faharoa avako malala zay asehon'ny Paoly ka mahatonga azy tsolatsaka ao anaty mahatonga ny pinina ny fiangonana tao Korinto tsolatsaka ao anatin'ny fialonana de lay arena lay tombony zany zay eo amin'ny Korintianina de tsy nitononony hoe avokatry ny fiezahana fa nitononony hoe fahasoavana zany hoe manana ny zavatra rehetra tsika rehefa malala fa ny zavatra rehetra eo amintsika dia tsy mérite zany hoe tsy vokatry ny fiezahantsika tsy takalo ny fiezahantsika fa fahasoavana zany hoe enao zany manana zay zavatra eo aminao de fahasoavana ny dikany mahatonga ny reny eo aminao de fahasoavana io teneniny Paoly io jereo tsara ny teneniny mazava ny teniny amin'ny 9:9 ny niorenan'ny filazanan'i Kristy teo aminareo ka de tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy zany hoe lay are-pahasoavana eo amintsika zany na ny are-pahasoavana eo amin'ny namantsika de fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra raha ohatra zany anao ka mijery ny namanao ataovy hoe manana zavatra tsara izy na inona zay mety eo aminy eo na zay eny amin'ny tenany mbika manendriny na zay nitseny amin'ny tenany fa hitafiny na iainany dia jerevo amin'ny solomaso hoe avy amin'Andriamanitra iny jerevo amin'ny solomaso hoe avy amin'Andriamanitra iny de tsy latsaka ao anatin'ny fialonana ianao ary rehefa jerenao fa avy amin'Andriamanitra iny de enao koa afaka mieritreritra hoe afaka manana tahaka an'iny fa raha ohatra anao ka mieritreritra hoe tsy avy amin'Andriamanitra iny de lasa mieritreritra ianao avy eo manao hoe lasa tsy afaka manana tahaka an'iny ianao fa rehefa mieritreritra ianao fa avy amin'Andriamanitra iny ary inonao fa avy amin'Andriamanitra iny satria mpino tahaka anao izy de azon'Andriamanitra omenanao zany raha sahazanao sy mahasoanao zany hoe lay solomaso zay jerentsika ny hafa zany rehavako malala de solomaso jereo amin'ny fahasoavana fa ny zavatra eo amin'ny namanao de fahasoavana avy amin'Andriamanitra ary ny zavatra eo aminao de fahasoavana avy amin'Andriamanitra de tsy latsaka ao anatin'ny fialonana mihitsy isika ary ny fahatelo farany rehavako malala izay mahatonga antsika mialo tsy latsaka ao anatin'ny fialonana dia io teneniny Paoly io itsika mibanjina ny fiainana mandrakizay zany hoe ny zavatra rehetra zay ananantsika eto de fandalovana ilaitsika amin'ny fiainantsika eto ambonin'ny tany any tsy manaraka atsika any ambadiky ny fahafatesana ny zavatra rehetra zay ananantsika eto satria fanomezam-pahasoavana teo zavatra hita maso zany zavatra ananany zany fa ny zava-dehibe de le mahay isika atsika iny manaraka atsika any amin'ny fiainana mandrakizay zay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny manao hoe harena ny arena de avoara hoy nareo miteny frantsay zany hoe zavatra azo sarahana amin'ny tena zavatra tsy eny aminao mandrakariva fa ny zavatra eny aminao mandrakariva azy tsy azo sarahana aminao de lay finoanao zay le fitenitsika mandrakariva hoe être no zany de izao ny tokony hotsapatsika zany de zao io avoara io na io zavatra ananatsika io zavatra tononontsika hoe atsika eo hatramin'ny fanomezam-pahasoavana de fitaovana ampiasaitsika
ahatonga lay etra na ray mahaisika atsika ivelatra ka eto amin'ity tany fandalovany ity ihany io zavatra ananantsika io nampiasaitsika ny fanomezam-pahasoavana lay avoara zany lay zavatra ananana iny zany de mijanona ho eto amin'izao tontolo zao ihany fa ny banjinitsika de zao ile mahaisika atsika ao amin'i Jesosy ka mibanjina amin'ny fiainana mandrakizay ny olona mibanjina ny Jesosy amin'ny fiainana mandrakizay ny avako malala de mahatsiaro hoe manana ny zavatra rehetra ka tsy latsaka ao anatin'ny fialonana matotsika latsaka ao anatin'ny fialonana de tsy ampy fibanjinana lay mahaisika atsika sy le fiainana mandrakizay mianjy etsika rehefa fatatsika fa fandalovana angeny eto hoe ny fanomezam-pahasoavana angeny no mena mba ho ampiasainy arakaraky ny talenta arakaraky ny fahazavantsy zay mety ho mahasaza atsika fa atreo ihany io na inona anananao eto na inona ny men'Andriamanitra anao eto tsy misy manaraka anao any amin'ny fiainana mandrakizay reny na iray aza eto ihany reny fa ny manaraka anao any amin'ny fiainana mandrakizay de ny toe-tsaina na ampiasanao azy de ny finoana ny fitiavana zany no manaraka anao any satria zay no hitsarana anao tsy ny abetsaky ny volamena ananatsika na ny fiarakodiana anatsika na ny trano ananatsika na ny akanjo tsara ananatsika na ny hatsaran'ny feo atsika na ny hatsaran'ny ny volony bika manendrikitsika na ny hatsaran'ny ny fanaka ao anatin'ny tranontsika zany tsy misy manaraka atsika na nkely ohatran'ny sila koa iza fa nampiasantsika n'izany no manaraka raha nampiasainao tamin'ny fitiavana zany de manaraka anao lay fitiavana zay le mahatonga ny tompony teny hoe ampiasao lay mamona tsy marina mba ho raisin'ireo olona nampiasanao mamona tsy marina io ianao any amin'ny fiainana mandrakizay zany hoe nampiasanao azy zay le tenena teo hoe etre lay nampiasanao azy no manaraka any amin'ny fiainana mandrakizay zay le tenenin'ny apokalipsy hoe sambatra ny maty de izay maty eo amin'ny tompo fa ny asany manaraka azy lay nampiasanao ny fanomezam-pahasoavana no manaraka anao nampiasainao isa tsy nampiasainao iny toe-tsain'iny iny manaraka anao fa ny fanomezam-pahasoavana lay zavatra nomenanao mijanona ety ihany na inona apetsaky zany de mijanona ety ihany avako malalo tsy tokony izy pino zany latsaka ao anatin'ny fialonana ny hafa fa lay Andriamanitra manakare-pahasoavana zay manome anao ary mbola hanome anao amin'ny finoana ary tsy lany ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao fa izao mahaiza mampiasa an'izany ry havako fa zay mahay mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ihany no mbola hitombony ny fanomezam-pahasoavana izay mampiasa zany amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana no itombony zany fanomezam-pahasoavana zany mazava ny tenin'ny tompo ao amin'ny filatsara-masina araky ny Matio zay manana ka mampiasa zany amin'ny fitiavana sy ny finoana de mbola omena be izy fa zay tsy mahay mampiasa zany fa mialina nen'ny hafa de zao esorina amin'ny azy ivavaka sika tompo misaotra anao zahay no ny amin'ny solatra masina azy ny evakina mampianatra anay iorina tsara amin'ny finoana iorina tsara amin'ny fahatokiana ka ifaly amin'ny fombiazany namanay iravoravo amin'ny fahatsara-piaina ny namanay anome voninahitra anao noho ny are-pahasoavana omenao mpiarabelona aminay ary manazava aminay ny teninao fa manakare-pahasoavana ianao ary manome ho an'ny sambatan'olona zay matoky anao dia ataovy mahay mampiasa amin'ny fanomezam-pahasoavana nomenao anay zahay atao vita rehefa ny Andriamanitray de tia anay manakare-pahasoavana ka mahafantatra zay tokony ho anay ahafahanay mifaly amin'ny fiainana isan'andro atao vitanay fa ny fitaova ampiasanao omenanay dia ny fanomezam-pahasoavana zay avy aminao no ampiasainay hitombonay amin'ny fifaliana ary ataovy mibanjina amin'ny fiainana mandrakizay hovatanina izahay mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fakapanay sy ny fialonana izay fisainan'izao tontolo zao Jesosy mitoerany tiamponay aizanay mifaly amin'ny fanomezam-pahasoavana omenao anay isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy amen